atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoirany vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson eto amin'ny radio Fagniry. Lasa nidodododo ny mpiandry ondry ke nahita ny Maria sy Josefa ary ny zazakely mandry amin'ny fihinanam-bilogno. Ankafaliagna ankaravoagna no anloragna ny teny fiarabagna amintsika jiaby agny tokantragno agny izay mitandregny ke magnaraka zao njapeon'ny radio Fagniry amin'ny andeha anloragna amintsika ny toriteny sy fampianaragna avy amin'ny ray aman-drenitsika de ny archevêque son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson izay fandaharagna efa mazatratsika arahigny eto amin'ny radio Fagniry isaky ny alahady. Ka amin'ity niany ty de ankalazantsika ny alahady ny fianakaviagna masigny. Misy lohahevitra izay mifagnentagna amin'io fankalazagna magnetriketriky io de toy izao: ny fianakaviagna mifankatia dia lagnitry eto antany. Mba afahantsika mandinika misimisy kokoa io lohahevitra io de ndavakigny amintsika aloha ireto vaky teny telo tenin'Andriamanitra zay sakafom-pagnahy naroson'ny fiangonagna ao antsika mba hodinihigny amin'ity andro iniany ity, ary efa avy moa de iaraka hitandregny zay ny fampianaragna sy toriteny izay nataony ray aman-drenitsika de ny archevêque Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson. Ka ny vaky teny masigny voalohany, boky Genèse ao amin'ny toko 5:10 resigny amin'ny andininy voalohany. Ho tahaka ny isan'ny nikintagna ny taranakao. Tamin'izany andro izany de tonga tamin'ny Abrahama tamin'ny fahitagna ny tenin'ny Tompo nagnano hoe: aza matahotra ry Abrahama fa izaho no ampinganao ary ho lehibe indrindra ny valisoanao. Fa hoy ny navalin'i Abrahama: Andriamanitra Tompo, inona no homenao ahy? Fa izaho de lasa tsy hiteraka, ke ny mpandovan'ny tranoko de Eliazara avy agny Damasy. Ary hoy Abrahama: tsy nomenao farahandimby aho, ka dia lehilahy mipetraka amin'ny fianakaviako noho mpandova ahy. Tamin'izay de tonga taminy ny tenin'ny Tompo nanao hoe: tsy izy io no mpandovanao fa ilay haloakin'ny kibonao noho mpandovanao. De nentigny nivoaka izy ka nilazany hoe: atopazy ijery ny lagnitra ny masonao, ke isao nikintagna raha mahisa azy ianao. Ary hoy izy taminy: ho tahaka izay ny taranakao. Ary nin'ny Tompo i Abrahama, ke niken'ny Tompo ho fahamarinany izany. Namangeny sara ny Tompo araka ilay efa voalazany, no tanterahin'ny Tompo tamin'ny Sarany efa nampanantenainy.
nanana anaka i Sara ka teradaha tamin'ny Abrahama tamin'ny fahanterany no nitonga ny fotoagna nolazain'Andriamanitra azy. Ary ny agnaran'ilay zaza teraka taminy nateraky Sara taminy dia nataony Abrahama hoe Isahaka. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaoragna ny Andriamanitra. Ruangurani Tompo ni olombelona makamuchasi Izi Tompo mahalala fanina harinetsike Emikoka tinu-tinuna Kacalu-calu sepamusa-inuwe Nangurakan isana ni Ruangurani Tompo ni olombelona makamuchasi Ruangurani Tompo ni olombelona makamuchasi Fahisika olombelona punika sueneksaye Entindita emanzalna tutitetu anguni Taganirai Mangurakan isana ni Ruangurani Tompo ni olombelona makamuchasi Ruangurani Tompo ni olombelona makamuchasi Masuangu ipalika nifita panisi Tompo Manasapa isakiasi simanilu watani mitarananye Taganirai Mangurakan isana ni Ruangurani Tompo ni olombelona makamuchasi Ruangurani Tompo ni olombelona makamuchasi. Vaky teny masigny faharoa taratasy ho an'ny kristianiny Hebreo ao amin'ny toko 1:10. Nino i Abrahama ka nahazo taranaka mifanisa amin'ny kintana. Ry kristianina havagna. Ny finoana no nanekeny Abrahama ny fiantsoan'Andriamanitra azy handeha ho agny amin'ny tany izay ho resigny holova ke nienga izy nefa tsy fantany akory izay halehany. Ny finoana koa no nahazoan'ny Sara hery hanana anaka na dia efa antitra tsy tokony hiteraka intsony aza izy satria nino izy fa mahatoky ilainam-pagnantegna.
koa dia taranaka maro toy ny kintagna egny an-dagnitry sy tsy hita isa ohatra ny fasika egny amoron-dranomasigny no avy amin'ny ologno anankiray izay efa toy ny maty. Ny finoagna no nanoloran'ny Abrahama ny sahaka osorogno raha nozahantoetra izy, dia izy izay nandray ny teny fampanantenagna sy nilazany hoe avy amin'ny sahaka no iavian'ny taranakao. Eny, natolony io zanany lahy tokana io satria ninoany fa na dia maty aza izy dia n'Andriamanitra atsangagna ka dia noresiny indray ny zanany ary tandindon-javatra izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaoragna ny Andriamanitra. Alleluia, yeah, Lord. Alleluia, yeah, Lord. Mabelungu. Evanjely masigny nosoratany Masindahy Lioka ao amin'ny toko faharoa. Nitombo ny zaza sady feno fahendrena. Rehefa tapitra ny andro fidiovany araka ny lalan'i Moizy, dia nitendray aman-dreny ny i Jesoa ho agny Jerosalema mba hatolotra ny Tompo araka ny voasoratra ao amin'ny lalan'ny Tompo hoe ny lahy voalohan teraka rehetra dia atao hoe masigny ho an'ny Tompo, ary mba hagnatitra fagnatitra domohigny roa na zanabory may lala roa araka ny voalaza ao amin'ny lalan'ny Tompo. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema, ary marigny sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany, ke niandry ny fagnalanalahelo an'i Israely ary tao aminy ny fagnahy masigny, sady efa nagnambarany ny fagnahy masigny izy fa tsy ahita fahafatesagna mandra-pahitany any Kristy ny Tompo. Dia netin'ny fagnahy masigny izy ankao amin'ny tempoly, ke noho nitondra an Jesoa zazakely ny reny aman-dreniny hagnano araka ny voadidin'ny lalagna ny aminy, dia nitrotro azy izy ke nisaotra an'Andriamanitra nanao hoe ankehitriny ry Tompo, voalefanao ampiadanagna araka ny teninao ny mpanomponao, fa ny masoko nahita ny famonjena avy aminao izay namboarinao teo agnatrehan'ny firenena rehetra, dia fahazavagna anilo ny jentily sady voninahitra Israely olonao. Dia gaga ny ray aman-drenin'ny zaza noho ny zavatra nolazainy ny aminy, ary nitsodrano azy ireo i Simeona ka nilaza tamin'ny Maria renin'ny zaza hoe indro ity zaza ity no voatendry ho fandavoagna sy ho fananganagna ny maro amin'ny Israely ary ho famantaragna ho toerigny, ary nifagnahinao aza ho tanteran-tsabatra mba hiseho ny hevitry ny fo maro. Ary nisy koa mpaminagny vavy anankiray, dia i Ana zanaky Fanuela fokony Asera, efa antitra dia antitra izy, dia 7 taogno no nanambadieny taoriany nahavirjiny azy, ary efa mpitondra tegna tokony ho 420 taogno, sady tsy niala tao an-tempoly fa nanompo an'Andriamanitra andro manaligny tamin'ny fifadiankanigny sy fivavahagna. Tonga koa izy tamin'izegny fotoagna izegny ke nideran'Andriamanitra, ary nilazalaza ny zaza tamin'izay rehetra niandry ny fagnavotagna any Jerosalema. Ary no nitanteraky izy ireo ny zavatra rehetra araka ny lalan'ny Tompo, dia nody tao Galilea, tao Nazareta tanagnany izy. Ary nitombo sy ny anatanjaka ny zaza sady feno fahendrena, ary tao aminy ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany araka ankalazaontsika fa masigny ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy.
anio alahady mamarana ny taona, alahady ahatserovana manokana ny fianakaviana masina. Somebisebisika amin'izao famaranana ny taona zao, ao kanefa sy anadino ny fototry ny fiainatsika, ny loharano ny fiainatsika. Ka raha mahatsiaro ny fianakaviana masina isika, masina satria misy an Jesoa lay masina, lay nankalazaisika tamin'ny Noely, zay tonga eto anivosika, Andriamanitra eto anivosika izy. Ka raha eo anivon'ny fianakaviana sy kiraikiraika i Jesoa dia mino sy matoky aho fa masina ny fianakaviana, masina satria misy n'Andriamanitra, ary amin'izay na dia miatrika zavatra maro mety manahirana aza eo amin'ny fiainana, dia io le mahatonga sika mivolagna hoe lanitra ety tany ny fianakaviana mifankatia, satria ny loharano ny fitiavana dia Andriamanitra. No arian'Andriamanitra mitovy endrika amintsika, ka ny endrika Andriamanitra dia fitiavana, ka io fitiavana io ny eo anivosika raha Andriamanitra eo anivosika, ka izay no mahalanitra ny fianakaviana mifankatia. Ka raha mandinika sy mibazina an'izany rehetra izany ary sika amin'izao alahady sady famaranana ny taona ary fifanoloran'ny mpianakavy ny firaresoa sy ny fiarabana, dia enitsika sara ary amin'ny vakiteny voalohany amin'ny bokin'ny Genezy fa i Abrahama dia nahazo sodrano tamin'ny manokana amin'Andriamanitra, satria nandray an'Andriamanitra izy. Fantatra sika ny sedra ny ainan'i Abrahama, ary no izy nino sy natoky an'Andriamanitra, zany hoe nametraka an'Andriamanitra eo anivon'ny fiainany, eo anivon'ny fianakaviany, zay nandalo fotoan-sarotra tokoa dia nahazo sodrano tamin'Andriamanitra izy, ka nilazan'Andriamanitra ho tahaka ny kintana ny taranakao. Ary fantatra sika ny dikan'izay fa ny taranaka no sodrano lehibe indrindra, taranaka voakolokolo sy voakarakara, ary izay indrindra koa no sy mainso hospiasika ry kristianina havana sy izay rehetra afaka mitandre an'izao fampianarana izao. Sy hoe taranaka maro fosiny ny kintana, fa fantatra sika zany kintana zany mamiratra, ka okaoka ho taranaka mamiratra voakolokolo, ary alain'ny hafa tahaka ny taranaka sika, zany hoe taranaka no beazina araky ny maolona, araky ny endrik'Andriamanitra, ary dia mampatsiaro sika ny teny faneva tamin'ny GMJ zay, sambatra ny malemy fanahy fa andovan'ny lanitra izy, ary dia averiverisika matetika fa ny fahantrana eto Madagasikara dia sy fananana olona manam-panahy, zany hoe fanahy maolona, olona araky ny endrika Andriamanitra. Ka izay lay sodrano fafirano nataony Andriamanitra tamin'ny Abrahama nyrenesika amin'ny vakiteny voalohany. Ry kristianina havana, mibazina ny fianakaviana masina tokoa isika, dia sarovy fa modely ho antsika tokoa ary ny fianakaviana masina zay ankalazaisika nio, araky ny lazaisika matetika, sy hoe mahasiary fosiny isika rehefa mankalaza fa mivelona sy miaina n'izay ankalazaina zay. Ka raha mankalaza ny fianakaviana masina isika araky ny voalaza sika teo, dia mahasiaro masina io fianakaviana io, satria teo anivon'izy ireo i Jesoa. Fa ny faharoa tiana asongadina dia mahamodely an'ny fianakaviana masina io. Fianakaviana masina dia ny vavaka, ary zay ny maha eglizy kely ny fianakaviana. Oka ho eglizy mivavaka isika, mivavaka mira hoe mitoetra ao amin'ny Jesoa isika. Ka izay indrindra ry kristianina havana, averisika matetika izay
matoa ny fianakaviasika, matoa ny fiarahamoninasika, matoa ny firenensika sy mamokatra araky ny tena izy, zany hoe averimberina matetika ny arena raha mamokatra ary mamokatra ny be sy ny maro, matoa sy mamokatra ny fiainansika de satria sy mitoetra ao amin'ny tompo isika, sy midoko ao amin'ny tompo isika, zay ny mivavaka, matoa mikorotana ny fianakaviasika, matoa sy marina tsara ny fianakaviasika de satria sy mivavaka, zany hoe sy eo anivony fiainansika Jesoa. Ary zay indrindra no antitra terisika oka apetraka sika eo anivony fiainansika ny lakroa, io no lalam-pamonjena ao ansika, aoka isika anaza ny masiny Maria sy ny fo masiny Jesoa, aoka isika asiaro fa asabosy natoka sika andro ivavahana ho an'ny fianakaviana. Izay ny fianakaviana masina tao Nazareta, fantatra sika fa rehefa tonga ny fotoana fivahiniana masina tany Jerosalema dia tany izy, tany no nampijanona an'i Jesoa tao an-tempoly ka sy nahitan'ireo ray aman-dreny azy satria nivolavolaina tamin'ny fivavahana izy. Ka izay koa oka ho volavolaisika ao anatin'ny fivavahana ka andresan'ireo fanomezana fitony ny fanahy masina ny taranakasika, ka amizay sy ho taranaka manapotika sy taranaka mandrava fa taranaka manorina ary mikolokolo manatsara mandavorary ny fiainana andavanandro, ka ho lavorary ho feno fiadanana ny fianakaviasika. Raha tisika ary hitoetra ao anatin'ny hafaliana ny fianakaviasika, raha tisika anana ny hafaliana lavorary ny fianakaviasika, oka ho fianakaviana mivavaka modely ho ansika ho an'izany ny fianakaviana masina. Ny zavatra tsara azo asongadina ihany koa ary ensika amin'ny vakiteny faharoa dia ny finoana. Ny finoana hoy ny taratasiny ho an'ny kristianina Hebreo no nahazahoany i Abrahama taranaka analikisa tahaka ny kintana nino Abrahama. Ka izay koa aoka amin'izao ezaka ataosika izao mba ho fianakaviana mandalo mpinoana tahaka ny Josefa sy Maria, isika tahaka ny Abrahama anana an'izay ezaka lehibe ataosika zay, ampianatra katesizy ny zanasika, vita ny katesizy eto amin'ny dioseze ka anjarasika no mampiasa azy. Ary ny finoana ihany koa araky ny voalazan'io taratasiny Hebreo io no nanolorany i Abrahama ny Isaka ka nazahoany ny fahasoavana. Ka izay koa aoka ho tahaka ny fianakaviana masina sika, fantatra sika fa nanolotra ny Jesoa tao tempoly izy ireo, ary tamin'izay indrindra ny lohabava i Simeona mikasika ny faminaniana mikasika ny Jesoa. Aoka koa ary sika mba ho fianakaviana mahafoy ho an'ny fiangonana ka handray an-tanana, ary izay no dikany hoe isika miditra fikambanana masina, na ny ray zany, na ny reny zany, na ny zanaka, na ny baba, na ny mama, na ny zanaka, samy misy fikambanana tandrify an'ireo sirairay avy, ka hafoy isika hirotsaka amin'ny fikambanana, na koa hirotsaka anompo any amin'ny vomiera, ary dia handray an-tanana ny eglizisika sy kiraikiraika avy. Izay ny modely ho ansika ihany koa, modely amin'ny fahafoizana ny fianakaviana masina tao Nazareta, ary faratampony amin'izany ny fahafoizana nataon'i Jesoa teo amin'ny hazo fizaliana ka nampiavana antsika, ka matoa sy tanteraka ny fihavanana zay matimatisa sika, de satria toy izay afoy isika manangona fitiavatena, fialonana no manjaka amintsika.
ny fianakaviana masina kosa mampianatra sika an'izay fahafoizana izay. Ka afoisika ka izoro ho vavolombelona ao anatin'ny fikambanana masina, afoisika ka hanompo ao anatin'ny vomiera, afoisika ka andray atanana amin'ny alalan'ny asom-pinoana. Manana modely ihany koa isika amin'izany, sy lavitra sika mety meritreritra mahosika fa lavitra izay fianakaviana masina izay any lavitra amin'ny toerana, satria any amin'ny Israely, any Nazareta, lavitra amin'ny fotoana satria efa 2 taona lasa, ka mety eritreritra an'izany tsika. Kanefa nohony ireo olo-masina zay ny banzana ny fianakaviana masina dia nandray azy ireo modely, dia modely ho antsika ihany koa ireo amin'izao. Dia siza izany fa olo sambatra Victoire Rasomanarivo fantatra sika ny fitiavany ny fianakaviana, ka raha izay koa mpanompon'Andriamanitra mendrika Oderaina izay antenaisika olo masina atoato amin'io taona io amin'ny 15 avrily no anambarana azy olo sambatra. Dia siza fa Luciemboto Vasoa fantatra sika ny fahafoizany eo anivon'izany fianakaviana izany, ary nametrany ny fianakaviana, ny fitiavany ny fianakaviana. Ka izay indrindra ry kristianina havana ensika ao amin'io evanjely ary ny tantara zay izany rehetra izany, ka ny tombo sady feno fahendrena i Jesoa tao amin'ny fianakaviana masina. Ka izay koa no iriko ho an'ny taranaka sika rehetrarehetra, ho taranaka maro sy feno fahendrena zay, ny taranaka eto amintsika eto Madagasikara, lay fahendren'Andriamanitra, zany hoe fahendrena feno fitiavana, ary zay ny lanitra ho isika fianakaviana mivelona ny fitiavana no lanitra eto tany, ary zay no mamokatra ary ao anatin'ny hafaliana lavorary. Ry kristianina havano karisika amin'izao vavaka ataosika manokana ho an'ny fianakaviana izao, mba anjaka eo anivosika tokoa izay masina izay ty Jesoa, izy no ampanjakasika eo amin'ny fiainasika andavanandro, manjaka i Jesoa raha manao ny marina isika, raha ao anatin'ny fifankatiavana marina isika, raha mampanjaka ny rariny sy nisiny isika, ary mikasaka mandrakariva ny fihavanana, zany hoe amin'ny alalan'ny fahafoizana. Engany ry Jesoa Tompo nanaiky anao ho eo anisana fianakaviana, nofidinao ho lalam-pamozena ny fianakaviana, ka engane mba ho lalam-pamozena ho anay koa ny fianakaviana isiraikiraiky avy ary ny fianakaviana olombelona, mba ianao tokoa no anjaka ho eo anivon'ny fiainanay, ka ho feno fitiavana sy fifanazana, feno fahamarinana ny fianakaviana rehetra, ary dia ho taranaka manorina ny taranakay ao karazahay itoetra ao aminao, ary anao itoetra ao aminay, amin'izay dia ho lavorary ny fifalianay. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika,
noho itroatsika sandivaky sy asatsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Dieu